antsika tompo mitodika aminao zay ny Andriamanitra raina eo amin'i Jesosy Kristy. Ianao ihany no rano tsy mety ritra, hanovozana fahendrena sy fahalalana, hanovozana fanadiovana sy famelan-keloka, hanovozana fampahirezana amin'ny alalan'ny teninao sy ny fanahinao masina. Mitenena indray miaino izay mpanomponao. Amen. Lepistilo an'ny Efesianina toko fahaefatra ka ny andinin'ny fadimy amin'ny roapolo sy ny fahaenina amin'ny roapolo no isy ny afatra mitombo hoanao izay fiangonana malala. Lohahevitra balititsika amin'izany dia no hoe tsy njovy ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba. Ahoana hoe tany Amponja, tany Roma, Italia zany, aty Europe zany, no nanoratra izao epistily izao ny apôstôly Paoly ho an'ny fiangonana tao Efesosy tamin'ny taona 90 taorianan'i Jesosy Kristy. Zany Efesosy zany dia tanàna lehibe tamin'izany fotoana any andrefan'ny Turkia ankehitriny, Europa koa zany. Ny mpivavaka tao amin'ny fiangonana tao Efesosy tamin'izany fotoana dia saika gentilis amin'ny avy anankiroa. Voalohany gentilis tsy jiosy, tonga avy amin'ny firenena samihafa. Anisan'ny fiangonana lehibe sy natanjaka zany fiangonana kristianina tany Turkia zany. Nefa koa gentilis amin'ny lafiny hoe mbola misy ihany aho mbola manao ny fomba n'izao tontolo izao na dia fahoam-piangonana azy, ary tsy mora nandamina amin'izany. Ka izany indrindra mahatonga ny apôstôly Paoly manoratra amin'izy ireo mba irahina hifankaty aleo fanahy ny namany avy. Raha tsolona ny afaky ny apôstôly Paoly dia zao: efa mba ao amin'ny Kristy nareo. Raha tena ao amin'ny Kristy marina nareo, lasa olom-baovao, toe-tsaina vaovao, fiainana vaovao. Koa esory aminareo amin'izay ny fomba fisaina sy ny fomba-piainana izao tontolo izao. Inona ny antony angavinan'izany? Mba tsy ho simba ny firaisan'ny fiangonana izay areny ho antsika mino, izay namoza Jesosy Kristy ny ainy teo ambony azy fijaliana. Tapany voalohany amin'ny afatra azy amin'izao tenin'Andriamanitra izao dia ny hoe tsy njovy ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba rehefa miteny ianao. Ny voalaza amin'ny andiny fadimy amin'ny roapolo tapany voalohany. Koa amin'izany ario ny laingana ka samy miteny marina amin'ny namany avy ianareo. Teny Grika moa no namratana voalohany ny testamenta vaovao. Aletheia zany no teny nampiasana anazana le marina eto. Ka rehefa tena raisina hihevitra teny eto izao, milazana marina amin'ny fahatsorako sy amin'ny fitiavana. Ary ny fepetra zay marina no mandiny fadimy amin'ny roapolo dia zao: tsaroa fa samy isany momba ny tena ny namantsika avokoa isika. Zany hoe isaky ny tenanao dia tsaroa fa longana iray, tena iray, tsy sitraky ny tompo, hisaratsaraka na hifanimba sy hifanaratsy ny fiangonana dia isika izany. Raha atao amin'ny teny hafa dia zao: raiso tahaka amin'ny tenanao ihany ny namanao mpiara-mivavaka aminao, ka zay tsy tianao atao aminao aza atao aminy. Ny fanontaniana jery todika zany zao mitodika amiko sy aminao dia zao: manao izao sanao rehefa miteny aty am-piangonana? Manao zasanao rehefa miresaka aty am-piangonana? Ny olona miaino antsika ve mahatsiaro mandray fampahirezana? Sa makiko lasa mankahary na mandray fahatezerana? Raindray mantsika tsy misaina zay mety ho vokatry ny teny ataontsika na miteny tanteritsika. Mety hoe misy zavatra ratsy ohatra nambaran'ny rakoto momba ny rabe, fa samy miresaka moa io. Dia nandray maika arisika mitantitra amin'ny rakoto hoe ianao moa dia zao sy zao sy zao moa izy rabe. Dia efa mba nisaininao ve no mety ho vokatra zany? Dia inona ny tombotsoanao raha miady sy mifankahala rakoto sy rabe izay samy mpiara-mivavaka atao am-piangonana ihany?
asa ny devoly zany nataontsika zany raha zany nataontsika satria ny devoly no mpampiady sady mpampisaraka zany matonga ny amin'ny fito amby roapolo milaza hoe asa manome fitoerana ho an'ny devoly. Mety mazoto mananatra olona ngamby ianao zao no mahagaga nandray ny olona miseho mazoto mananatra reny zay tafahoana aminy miematra tsy mivavaka intsony fa nahoana fa manimana sao dia tsy fananarana amin'ny fitiavana. Nandray mazoto manan-kina manaratsy eny manala-baraka olona azy sika dia lasa le olona tsy mivavaka intsony miala tamin'ilay fiangonana tamin'ny fiangonana dia faly venao ny devoly ny faly voalohany amin'izany ary nataon'ny fitaovany ianao fa zany no masan'ny devoly mampisaraka antsika amin'Andriamanitra. Ka zany fomba ratsy zany mbola hita tamin'ny vavaka sasany tao Efesosy ka anaran'ny apôstôly Paoly ary dia hita fa nanimba ny firaisan'ny fiangonana izany fomba ratsy mbola fomba n'izao tontolo izao zany. Manjary ilay soana nataon'i Jesu Kristy misy no ataontsika tsinotsinona miasimba ny fiangonana sy firaisan'ny fiangonana. Mazava nefa ny tenin'Andriamanitra Korintana voalohany toko fahatelo andininy fafito ambin'ny folo raha misy manimba amin'ny tempolin'Andriamanitra dia mba ho simban'Andriamanitra kosa izy. Mampatahotra zany simban'Andriamanitra zany fa masina amin'ny tempolin'Andriamanitra dia ianareo zany tsy le trano loatra amin'ny tempolin'Andriamanitra. Ny trano efa misy lasa misy zao mibetsaka ty Roma raha trano fiangonana lasa toerana fandizana aza ny sasany lasa biblioteka ny sasany fa ny olona mivavaka ianareo zany io ny tena fiangonana. Ka rehefa io mirabaraba misaratsara ampedina dia manjary miady lava mifanala-baraka mifanety mampalahelo ny tombo zany hosomban'ny tombo araka ny teniny ny olona minimana man'izany samy mangataka ny fahendrena avy amin'Andriamanitra isika mba tsy ho isan'izay mpanimba ny tempolin'Andriamanitra. Afatra faharoa sady farany avy amin'ny tenan'Andriamanitra tsy njovy ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba rehefa tezitra ianao. Tsy njovy ny firaisan'ny fiangonana tsy ho simba rehefa tezitra ianao. Andininy fahaenina amby roapolo sy fahafito amby roapolo. Ny fahatezerana ve sy ampanangatahana hoe izy mbola tsy tezitra fa anisan'ny toepo fototra ao anatin'ireo toepo fototra enina izay ananantsika olombelona ny fahatezerana. Sain'izao nefa tsy ny mpandinika soratra masina ihany fa na ny mpitsabo ny mpandinika rehetra dia samy mahitany hoe tena toepo tsy azo toerana ela ny fahatezerana fa manimba tena manimba ny fahatezerana raha zarinao toetra raiky tapisaka aminao zany. Ara-batana sy ara-pahasalamana fotsiny dia zao no miseho manjary miambotsina ny lalan-drahanao satria miboboky ambe ny ravy eo amin'ny fo dia ny aboramensika ina mahatonga antsika ny aboramena rehefa tezitra be manjary miamafana manjary miatsemoka lasa tsy ara-dalàna ntsony foteko miazakazaka be dia indrandray sempotra tapika eo ary afaka elaela marary fo sanatria le izany ary tsy ny fo ihany fa ny loha dia marary fo ny mpitsabo ny vatana reraka satria manjary be lehibe ny ray miasy mietsika sy mienjana daholo ny ozatra. Fa ny tenan'Andriamanitra koa dia mampianatra antsika ny hoe rehefa mijanona anatin'ny fahatezerana itsika dia morona kokoa any amin'ny ota. Raha iverenako ny andininy fahaenina amby roapolo ka hatramin'ny faharoa amby telopolo amin'ilay Efesana toko fahaefatra io ataoko avatro kely miatrika ny fehezanteny dia zao no zaboana ilay fahatezerana andininy fahaenina amby roapolo mitondra antsika hanota mazana. Zay no mahatonga ilay teny eo manao hoe tezerana zany hoe manana zoro-tezitra ianao fanao toerana aza manota fa be ny olona voatezitra dia tsy maintsy manota. Andininy fahaenina amby roapolo tapany faharoa tena mikitra ao am-potsika io fahatezerana io satria io lalana idirany sakanaina be
satsiny hoe mbola natory azy anao dia anaraka anao le fahatezerana. Ina moa toromaso hita amin'izany hoe anao mbola tezitra be dia ripaka ny ao an-trano zay mahatonga ilay teny milaza hoe ao ka tsy hotratrany masoandro miletika ny fahatezerana. Andiny fa fito amby roapolo mora idira amin'ny devolontsika rehefa mijanona ao anatin'ny fahatezerana io. Ao na filazaka azy manome fitoerana ho amin'ny devoly. Andiny fa valo amby roapolo tsy mba manana fohantrana intsony olona tezitra ve afaka hiatra. Zany zany lasa fiainantsika nefitsika mba mitondra anarana kristianina ihany. Andiny fa sivy amby roapolo mora miteny ratsy zany mora maneratsiry. Andiny fa telopolo manao izay mampalahelo ny fanahy masina ny alalan'ny fanahy Andriamanitra no manatitra nefa rehefa mitoetra anatin'ilay fahatezerana io isika mitoetra manjany mijanona lava manao izay mampalahelo ny fanahy masina Andriamanitra. Ny tenin'Andriamanitra dia milaza amintsika fa mety miala amintsika ny fanahy masina rehefa tena roantsika tokoa. Andiny fa raika amin'ny telopolo lasa manana folentika rancœur, lasa tia tabataba be lompo mangidy ny andiny fa raika amin'ny telopolo. Andiny faharoa amin'ny telopolo tsy mba maneno fanahy. Zany nefa tena qualité antsika kristiana zany. Tsy mahavita mamela heloka intsony ny kristiana no tena hoe tokony champion zany faiza mamela heloka zany. Fa rehefa anao toetra lavanatin'ny fahatezerana io dia tsy mahay mamela heloka ianao. Manjary adininao le hoe ianao io neka tena mbola mitosa lavitra mpanota lavitra fa navelan'Andriamanitra atao amin'ny Jesosy Kristy. Rehefa anao mbola ataony azo fijaliana izy mieloka ao adininao zany ka ataonao ohatrany hoe aninona no mamela ny heloka ny olona hafa nefa nanovanika anam-pianaran'ny tompo azy dia zany no asaina ataonao amintsika. Ka mampanontany teny zany samy mijery fitaratra tsika na izany ao ianao inona ny fanaonao rehefa tezitra ianao. Tenin'Andriamanitra tsy milaza hoe tsy mahazo tezitra mihitsy fa inona ny fanaonao. Eo mantsy zao mahafantarana ny olona hoe efa ao aotopo ve ianao fa mba malemy fanahy ve sa mbola manaraka an'izao tontolo izao ihany. Ianao ve rehefa tezitra laiko safoka ka tsy azo ampangiana mihitsy sa le ansirany olona satria sady manomba no manombo. Rehefa tezitra ve le mbola manoto fo ve ka tsy mijanona raha tsy mahavita ratsy raha tsy mahavaly faty sa mba efa malemy fanahy ka mahafetena tsy anota na dia tezitra azy. Ianarana zany rehefa angatao amin'ny tompo fa omeny atsika zany. Ny tenin'Andriamanitra raha jerentsika tsara dia zao tsy voatery ho tezitra foantsika. Nisy fandinihana siantifika natao zany dia milazany hoe raha ny olona izay eritreretiny hoe ara-dalàna moa zany dia faravakely mitezitra indroa anatin'ny ray andro. Fa tsy zany sika kristianina. Ilay dika teny amin'ny baboly protestanta moa zany eto amin'ny andiny fahaenina amby roapolo somary misy latsaka satria nataony amin'ny endrika mibaika impératif tezera. Fa rehefa tena jerenao miteny fototra dia au conditionnel io zany hoe raha sendra ny dika teny amin'ny teny frantsay rehetra ny version française rehetra ny akabeazany dia manaraka amin'izay hoe au conditionnel izay lasa manao hoe si vous mettez en colère ne péchez pas. Ao fa tsy hoe manao ve anao tezitra dia aza manoto tsy izay mihitsy nyrefo. Ary ny dika teny ombonana ny dia momba zay fa somary dika teny ka teoriana miezaka miverina kokoa amin'ilay teny fototra sady mampitahy izany amin'ny zava-misy ankehitriny dia efa manaraka an'izay le au conditionnel izay ao anao izy raha sendra tezitra ianareo dia aza manoto. Inona dika amin'izany rehefa tsy toetra mpahazo kristianina intsony zany tezitra lavo zany fa mila maniny tentsika ka zay fa fahasany devoly zany. Tsy olona mora tezitra zany intsony ny kristianina no mazary lalovony devolitsika. Tsy tokony toetra maharitra amin'izany fatezera amin'izany intsony no mino. Bakaka ihany amin'ny olona sasany samy laza hoe
zany efa tezitra fa tena mavita zavatra be ohatran'ny hoe veriny hoe zavatra tsara be zany tena Andriamanitra dia mazava Jakoba toko voalohany andiny fasivy ambin'ny folo sy faharoapolo aoka ny olona rehetra alady iainy anareo moa zany teny gasy zany aleo miaino sana aloha fa tsy mamaika no sandoatra ho malay teny tsy mainky aleo hevitra vetrany fa mieritreritra tsara aloha ary ho malaiko tezitra fa indrindra ny andiny faharoapolo fa ny fatezera amin'ny olona tsy ahefana zay marina eo mason'Andriamanitra averiko ny fatezeran'ny olona tsy ahefana zay marina eo mason'Andriamanitra tsisy an'izany hoe tena ao anatina fatezerana be anao manao zavatra dia nahavita ny sitrapon'Andriamanitra tsy ao anatin'izany mihitsy ny tenin'Andriamanitra ka mila ho saintsaintsika ho iaho hoe mety mahazo atsika ny fahatezerana fa mila mahafehy izany tsika inona ny torohevitra tsotra sady pratika angatao amin'ny tompo aloha mba tsy moratratran'izany hatezerana lavo zany ianao fa rehefa manana ny Kristy anao tsy toy izany tsony ary amanindry aminao zany angatao amin'ny tompo mba hay anindry fo ianao mampatahotra ny hoe zavatra vitany olona sasana anatin'ny fahatezerana efa maty vo izy natsonoko ga misy azo atao efa maty le olona efa nijiada tany ambany tany efa may efa tsisy fanantenana intsony efa maty le zazo tezitra tamin'ny tsy tompony tenako efa nanao ny fahotana mahafaty ianao ary raha navitana amin'ny tena anao fa tsy hoe noho ny fahatezerana angatao amin'ny tompo mihitsy zany rehefa sendra tezitra ianao mivava aingana satria aingana be ny fanjakazaka ny devoly miditra lalana ty ny devoly idirana aminao mangataha famelana ao anao eo natrehan'ny tompo anao tsaro fa raha vao mitoetra amin'ny fahatezerana ela zany diso ianao zay mangataha famelana n'Andriamanitra mangataha ny fanahy masina ikasika isanadiny fonao ary ty koa ny zava-dehibe avelao ny elok'ilay olona nahatezitra anao tsy voatery ny fanantona aminy akory anao na tsy tafaresaka aminareo ho an'ny fonao sy ny fahasalamanao mitanytsaka teo le vokadratsy ny fahatezerana rehefa mitoetra elo tsika avelao ngamo anao no manova azy rehefa mbola tsy eo amin'ny tompo izy dia tsy maintsy mbola nanao ny fomba n'izao tontolo zao ka manjary isika indray no lasa kaprisé hoe tsy maintsy manaraka ohatro fa mba koralina ihany izy mba ato-ampiangonana ihany tsy hoe ao amin'ny tompo daholo ny olona tonga ty ampiangonana misy ny tena mpivavaka fa misy koa mpiangona azonaraka izany mba miangona ny olona dia migangangona eo izy aokotsika tsy tsaratsara koa hoe tokony nany roana izy fa ny tompony mitondra azy eo matombona eo izy ary sika rehetradrao dia mbola mila tezainy tenin'Andriamanitra na iza ka zay hoe izy avelao izy mba ho afaka amin'ilay gejany fahatezerana ny fonao mba tsy hitoetra ela ao anatinao zany zany mahatonga ny tenin'Andriamanitra miteny hoe aoka tsy hotratrano masoandro miletika fahatezerana reo angatao zany fa omeny tompo anao ry havana raha tsisy fiangonana zao fiainana tamin'izao za milaza aminao tsy misy tsirony saro fantatsika ny zava-misy mitoetsan'ny olona ty am'izao feno zao feno fankahalana feno abibiny feno fanaratsiny feno valifaty so ihany fa misy ny fiangonana mba azonao mivavaka amin'Andriamanitra mba azonao mandre tenin'Andriamanitra mba azonao mifampivavaka mba azonao mifanarina raha misy lavo ka dia angatao amin'ny tompo hoe mitondra aina ho amin'ny fiangonana ny fahatongavanao eto fa tsy hoe enao indray le mpanimba amin'ny tempon'Andriamanitra samy io mangataka amin'ny tompo itsika mba ho mpanarina ny lavo fa tsy ho mpanenjika na mpanarabaraky ho mpampahery fa tsy mpanakivy ho mpampiavana fa tsy mpampiady olona fero tara-panao fa tsy hoe olona ratsy toetra olona miaina fiadanam-po fa tsy kejay ny fahatezerana sy ny lolobolavo omarina tompo aminareo anay zany amen